ka tsy maintsy ho arafitra miaraka amin'ireo collectivité décentralisée ireo sy ny projet de loi zay ho atao na amin'ny amendement ny lalàna rehetrarehetra zay efa misy zay fandrafetana ny fiarovana ny harenantsika zay. Eto aho somary mampanemy lakolosy itsika amin'izao fotoana izao efa miantomboka tsy ho tompony tanindrazantsika intsony. Azavaiko ny teniko, ny morontsiraka rehetrarehetra io efa saika lafo vidy ao, efa navidy amin'ny vahiny. Ny harena ambany tany efa saika lasan'ny vahiny ao. Ny eto Antananarivo ny hitanareo maso io efa lasana vahiny na lasana karana ny toerana tsaratsara rehetrarehetra. Efa mijorojoro eto ambonin'ny Madagasikara fotsiny ny malagasy fa efa miantomboka tsy ho tompony tanindrazana intsony raha tsy mijoro hainga. Zay aloha zany zavatra hita zay. Ka ohatra roa ndraisiko amintsika, ny asa tany hosy ny tenako ilakaka ny piran'ny safira voalohany Sri Lankay ny betsaka ny mpitrandraka de Sri Lankay ireny teny tamiko. Any aminay io izy betsaka safira. Matoa zahay mahay mijery ny tsara amin'ity safira ty, mahay mitily hoe ty ny mety sy ny tsy mety. Fa zao ny antony ahatongavanay aty, 60% any mpitrandraka any aminay any fa ny 40% any fanjakana. Fa ny aty aminareo 2% ary zara raha hitan'ny fanjakana ny ankamaroany vokatra zay mivoaka. De rary ny izy raha tsy mandroso anareo. De jerentsika koa Norvège, raha tsy diso ny tenako anisan'ny mpamokatra pétrole matanjaka indrindra Norvège ary anisan'ny firenena mandroso indrindra. Raha tsy diso ny fitadidiko 5 libra zay olona itrandraka fa 50% ny fanjakana, 50% an'izay entreprise mitrandraka. Fa de gratuit ny santé, resaka santé, gratuit ny resaka fampianarana, mandroso ny tanàna. Ary vao tamin'ny volana novambra iny misy référendum natao Norvège hoe hiditra amin'ny Union Européenne sa tsy hiditra. De nandresiny non. Zany hoe tsy te ho voafatopatotro ny reto fikambanany iraisam-pirenena izy satria efa manana ny azy. Ka inona mahasakana antsika eto Madagasikara manana ny harembe raha ohatra ka tsy te ho voafatopatotra de mamoaka lalàna mitovy amin'izay. Ka zay zavatra zay anisany ohatra ho raisiko, ho entiko homena ny gouvernement, ho entiko au niveau du Sénat, ho proposena hoe zao no fomba fiarovana ny harenantsika, zao ny fomba hampandroso antsika, fa raha tsy miova amin'izao rafitra misy zao tsika de na zato taona eto tsika de tsy handroso mihitsy. Zay aloha zany zavatra anankiray zay. Ny fomba fiarovana ny harem-pirenentsika reto azontsika ampidirana tsara ny mpitandro ny filaminana. Betsaka ny miresaka hoe manabe isa fotsiny ao amin'ny kazerna ny miaramila vandy zay, lainga zay. Ny miaramila tompoka betsaka ny adidy tokony ho raisiny fa tsy ampanaovina azy. Ny isan'ny miaramila eto amintsika aza tsy ampy. Ny fitaovana ampelatana amin'ny miaramila aza tsy ampy. Ary mino afa fanahiniana mihitsy ataon'ny firenena mpamatsy vola tsy ho ampina ny miaramila satria raha matanjaka ny miaramilantsika dia ho kely lalana ireo firenena lehibe avy any ivelan'ireo amin'ny fandrobana ny harenantsika. Mazava ho azy matoa matanjaka ny force an'ireny firenena lehibe ireny tsy adaly izy satria rehefa matanjaka ny force, matanjaka ny miaramila dia matanjaka ho azy le firenena. Ka io zany tokony ampatanjahana mihitsy ny fitaovan'ny miaramila ary omeon'ny miaramila no miandry an'ireny harentsika tsy voaka reny. Fifanarahana ny an'ny fanjakana. Fa miantomboka izy voaka tokony ho fanjakana no miaramila no manao contrôle an'ireny
fivoahana rehetrarehetra reny. Contraire an'izay nefa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ary mampalahelo. Ny porte de sortie rehetrarehetra dia namidy amin'ny vahiny. Jerenareo ny Ivato aéroport. Henatra lehibe ho an'ny tanindrazana mihitsy zany hoe aéroport international any tanindrazanao vahiny no mitantana azy. Mampanontany tena hoe complice amin'ny alatra zay ataony vahiny eto ve ny mpitondra. Fa ho moramora ny fivoahany harenantsika raha ny vahiny no mitantana ny aéroport. Ny port sahala amin'izay koa tsy azona kontrolena ny entana miditra tsy mivoaka ao amin'ny sherity. Nefa harenanao ny trandrahana, tanindrazanao ny petrahana, fa ahoana moa tsy azo aramaso. Zay zavatra zay zany tsy maintsy hidiranay lalina zay zavatra zay ary hiara-iasa aminareo mpanao gazety amin'ny fitrandrahana ny marina rehetrarehetra tsy miditra amin'ny zavatra efa soniavin'ny fanjakana. Rehefa kobalta ny soniavin'ny fanjakana dia tokony ho kobalta ihany mivoaka fa tsy volamena tsy diamant. Ary ny tonnage rehetrarehetra zay ny fanarahana amin'ny fanjakana dia tokony ho zay voakontrôle tsara hoe firy marina nefa lasa firy ny tokony ho sisa. Ny miaramila azo ampiasaina hanao an'izay contrôle zay. Fa tsy mbola ampy miaramila io ary ny ao anaty kazerna tsy hampanaovana ny asa zay tokony hampanaovana azy. Asiako resaka mikasika ny firafitry ny fitondrana. Ny fitondrana misy amintsika amin'izao fotoana izao izay tarihiny président Rajoelina Rampianina, za dia samy milaza amintsika eto fa efa tsy ao intsony ny maha legitime any fitondrana. Misy anankiroa ny fanandrina teto, Rajoelina Rampianina sy Robinson. Président ery nitohana ny président Andry Rajoelina. Rehefa tsy navelany latsaka Andry Rajoelina dia nanomana ny président ery. Zany hoe ny olona rehetrarehetra saika hifidy any président Andry Rajoelina dia lasa nifidy any président ery. Robinson dia nitohana ny président Ravalomanana. Ny olona rehetrarehetra saika hifidy any président Robinson dia lasa nifidy any, saika hifidy any président Ravalomanana dia lasa nifidy any président Robinson. Rehefa namadika ny président Andry Rajoelina zany président ery dia mazava ho azy fa miala ao an-damosiny président ery daholo ny olona saika hifidy ny président Andry Rajoelina dia azoko atao hoe vida ao an-damosiny ao. Sahala amin'izay koa Robinson rehefa nisintaka tamin'ny président Ravalomanana i Robinson dia nanaraka ny président Ravalomanana daholo ny olona rehetra tokony hifidy any Robinson, zany hoe vida iny élection farany teo iny ary izay mahatonga ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana izao tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy. Ny tenako izay miteny eto izao satria efa tsy mitondra tsony ny statut miaramila dia afaka miteny amin'izay fa zaho zao no nampandany ny président ery tany amin'ny région de la Sofia. Tsy misy afaka miteny ankoatran'izay. Io ministre de l'intérieur io tsy nanao propagande tany na indray mandeha. Fa ny ministre ny Majenga faharoa, ministre ny pêche, iny no nanao tany amin'ny faritry ny Boeny sy ny Melaky. Fa ny taty amin'ny faritry ny Sofia dia ny tenako nandany ny harena rehetrarehetra nampandany ny président ery fa anisany voafitaka, anisany fitahiny. Jerevo ny dictionnaire tsy ny tenako ny mamorona fa synonyme zany hoe ingrat zany personne tsy reconnaissant. Ny olona mamadika mamitaka dia ingrat zany amiko. Raha izay ny fototra hijoroan'ny mpitondra dia ataoko fa sarotsarotra aminazy ny hitondra ny olona rehetrarehetra nampandany anao ny fitahina dia
zao ny manjo ny tanindrazantsika. Inona zany sisa rehefa vida ny andamosiny fitondrana io dia juste mialokaloka amin'ny ordre constitutionnel, zany hoe lanim-bahoaka dia nanao fianianana nefa ny vahoaka zay ny fidy fa tsy ao tsony, mialokaloka sisa amin'izay ordre constitutionnel zay dia mampiasa force sisa nefa hatraiza ny faharetan'ny namana ao amin'ny force hiaro anao sy ny tsy mety rehetrarehetra zay ataonao. Aleo ampanenona zay lakolosy zay ka miverena haingana amin'ny zavatra logika. Misy moa ny miteny hoe zany filoham-pirenena zany napetrak'Andriamanitra ekeko ao amin'ny Baiboly, fa misy vondron'olona nampiasain'Andriamanitra nametraka anao, fa reo vondron'olona nampiasain'Andriamanitra nametraka anao ny fitahinao dia na hoaiza na iodikavy na odikavanina anao tsy ho tafavoaka. Ny fiverenanao amin'ny olona zay nampiasain'Andriamanitra nametraka anao zay ihany ny vaholana, fa raha tsy zay dia tsy ho tafavoaka na ho inona no ataonao. Noho zany misy teny hoentiko mba haneragna antsika rehetrarehetra. Raha ny mpitondra no mitondra firenena miakatra amin'ny fandrosoana ka arodana dia tsy fitiavan-tanindrazana zany. Fa raha ohatra kosa ny mpitondra firenena mitondra firenena miditra anaty lavaka amina fahantrana mbola tazomina amin'ny toerana dia vao maika tsy fitiavan-tanindrazana zay. Dia anjarantsika no mieritreritra mandroso hoe zao tanindrazantsika zao sa tsy mandroso. Dia miangavy ny tia tanindrazana rehetrarehetra mba handray andraikitra hanavotra an'izao tanindrazantsika zao, fa tena potika tanteraka ary mampatsiahy ny teniko tamin'ny voalohany teo, efa mijoro ambonin'ny Madagasikara fotsiny tsika amin'izao fotoana izao, fa efa miantomboka tsy ho tompiny tsony, efa ny vahiny no tompiny toerana tsaratsara rehetrarehetra, efa saiksaika lafitolony rehetrarehetra. Amaranako ny teniko, indramiko ny tenin'ny olona malaza anankiroa, Martin Luther King sy président Kennedy. Zao ny tenin'ny pasteur Martin Luther King: tsy misy asa ratsy fa ny fitondranao amin'ny fo io asa io ny mahatsara sy ny maharatsy azy. Zany hoe raha ny mpitondra tena mitondra amin'ny fo ny asa zay ataony dia tsara izy zay, fa raha ny mpitondra kosa tsy mitondra tena amin'ny fo fa ny fitiavan-tena sy fitiavan-tseza no mamikitra azy dia ratsy izay. Nampamafalalana anao izy Martin Luther King dia ataovy mierika ny mpandalo hoe zany ka tena mpamafalalana. Zao ny tenin'ny président Kennedy: aza mangataka zavatra ho ataon'ny tanindrazanao aminao anao, fa inona no ho ataoko ho an'ny tanindrazana. Ka tena atsipy amintsika rehetrarehetra tia tanindrazana zay, mifahaza amin'izay, ahirato amin'izay ny maso, fa inona no adidy ho ataontsika amin'ny tanindrazantsika.